Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Tany mafy ny finoana. Tany mafy ny finoana. Hoy ny Apokalipsy 7, andininy 7 hatramin'ny 7:70. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'ny Davida, izay mamoa ka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy hisy hamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivohy eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tenany ho jiosy, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga hiankohako eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afainganao tany mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitra, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'Andriamanitro, anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao, izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tany mafy ny finoanao, tany mafy ny finoanao. Zany no azo amehezana ity epistily nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia ity. Raha nanoratra ny taratasy 7 ho an'ny fiangonana 7 tany Azia Minora ny apôstôly Jaune, dia hita sahady tao ny fanombatombanana ny finoan'ireo fiangonana. Ary ny mahagaga dia ity fiangonana tany Filadelfia ity irery ihany amin'izy 7 no tsy mba voaresaka loatra ny kilemany. Ambara aza fa kely hery ihany izy, kanefa nahatohitra teo amin'ny andron'ny fizahan-toetra ary niazona mandrakariva ny finoana kristianina, ny finoanan'ny Tompo, ka tsy mba nivady tamin'izany. Zany indrindra no ijoroan'ilay Andriamanitra, ilay Kristy izay miseho ho Andriamanitra, marina, masina, manana ny fanalahidy eny aminy. Io Kristy izay hany manana ny fahamasinana sy ny fahamarinana io no ambara fa mampahery, miazona ny finoan'ny fiangonana. Io no ahafahan'ny fiangonana mijoro amin'ny finoana. Io no miaro koa aza amin'ny fakapanahy maro samihafa izay mpahazo ny zanak'olombelona. Raha fehezina zany dia afaka miteny manao hoe: satria nitahirin'ny finoana kristianina no mino tao amin'ny fiangonana tao Filadelfia,
dia ilay Kristy izay manana ny fahamarinana kosa hiazona azy ho voavonjy rahatray. Iny ro ampanantenany Jaona eto, ny amin'ny hoaviny mino izay miazona ny fahamarinana, fa ho tehirizina ao amin'ilay Jerosalema vaovao izay tanànan'Andriamanitra any an-danitra ireo mino izay mahatoky ireo. Ravako malala ao amin'ny Tompo, mandalo zavatsarotra, fizaham-toetra, vanim-potoana maivaivay maro samihafa ny fiangonana. Ary na ny fiangonana tany Philadelphia aza dia tsy afaka mitenitsika hoe tsy nisy fizaham-toetra teo aminy, saingy noho ny fahatokiny, noho ny faharetany dia Andriamanitra kosa no miazona azy. Hitantsika eto izao fa ilay tanàna tany Philadelphia izay adika hoe fifankatiavan'ny mpirala, amin'izao andro iainantsika izao dia omena anarana vaovao ilay tanàna any amin'ny faritry Torkia any, antsoina hoe Al-Sher. Ny dikan'izany amin'ny teny dia hoe ao an-tanànan'Andriamanitra. Ary dia marina mihitsy fa no hamarinina taminy ny faminanian'i Jaona eo amin'ny 12 manao hoe izay maharesy dia ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy, ary ho soratako aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra. Dia novanako tanànan'Andriamanitra, ny anaran'ity tanàna natahiry ny finoana ity. Ary izao sy anao afaka miazona mandrakariva ny finoantsika ve isika araka ny teny eto hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Efa nanana ny finoana tsara, ny finoana marina izay efa nampianarina anao araka ny soratra masina, izay efa nampitain'ireo ray aman-dreny tany aloha, izay efa hiainanao sy inonao ankehitriny. Tany mafy zany, aza velanao ho voasongon'ireo rehaka maro samihafa ety amin'izao tontolo izao izay mandrava finoana. Aza avelanao ho levon'ny izao tontolo izao mandalo ity ny finoanao an'i Kristy. Aoreny tsara ao amin'i Kristy ny finoanao, na iza hiteny, na iza anakivy, na iza hitaonanao hiverina, na inona zava-manahirana, na inona sakana sy olana eo amin'ny famponao an'Andriamanitra. Eny, na ahoana toe-javatra misy, aza manaiky handevona ny finoanao, aza manaiky hiemotra amin'ny finoanao an'i Kristy, satria izy ilay mpitsara marina no miazona ny finoanao. Dia miorena tsara mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ilay miazona ny finoanay, fa ho matoky hatramin'ny fahafatesana dia omenanay ny satro-boninahitra ny fiainana. Vavaka ho an'ny mpino kristianina rehetra manerana izao tontolo izao zahay, eo anatrehan'ny adiny finoana, eo anatrehan'ny fizaham-toetra ny finoana, eo anatrehan'ny zavatra maro samihafa izay toa mandrava finoana, dia ampijoroy Andriamanitra hahatoky sy haharitra ao aminao. Dia ampaherezo manokan'Andriamanitra ireo mpitory filazany tsara amin'ny toerana maro samihafa mba hanananery ny faherezana hatoky anao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony finoanay, anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen.